anareo anio indray? Misafotofoto. Andrenesanao ny feon'ny Solofo, Hery, Mbola, Lucie, Saondra, Simonette ary Aine. Ve mifanapahakevitra ialary raha ihany? Efa miteny amin'ny soka hoe marina koa fa tena matotra. So mantsy dia lalaovina fotsiny eo zanak'olona. Tiany tena izy. Efa betsaka izay nisafidiana izay fa tena tonga ao amin'ilay tena izy azo ao. Ka izay minjiko. Efa nalaiko ambony nalaiko ambany mihitsy fa tena io no tena ho tokantranoko io. Aiza ve letiko ve efa firy izay no entin'ny lahy teo tsy hita azy eo. Ka fomba ny tanora ny tsy maintsy mba tilitily aloha fa dia izay olona tsy azo antoka aty ve dia ho alaina vady daholo e. Tsy maintsy mba misafidy aloha mibandy. Dry izany koa ary aiza. Dia ho resahana amin'ny dada sy neny ve izany? Ie, izay mihitsy ngina mindihako aty e. Hoe resaka amindry amin'izay dia tsika niaraka resaka amin'ny zareo. Ko maninona raha tonga dia resahan'ny lahy? Ilahy efa ao an-trano ao. Mba tsara mba tsika damy mba miresaka aminy dia mba matimatotra kokoa hoe za efa tsy atokisany tsoa satria efa impiry amin'ny teny aminy dia ohatran'ireny ravarava reny foana dia ohatran'ny kamo any resaka aminy amin'ny tindra mitoraka ity. Za koa ne mbola tsy manam-potoana mihitsy e. Ka zany nge tsy hoe androany indranina rapitsony rapitsy fa mifanamboatra fotoana fotsiny tsika da dia hoe oviana ny itenenana azy dia izay mampalalaka anse. Rasy lodiniana ary. Raha ohatra ka hoe amin'ny sabotsy hariva ary mety sa tsy mety? Mala tsy fantatro mihitsy izao ny programako. Noho izany koa dia ohatran'ny efa be programme be ohatran'ny inona izay fotoana kely fampiresahana amin'ny adiny iray ve dia tsy nanandry raha mamboatra programme ndry e. Koa tapoka be ilay iziko. Dia inona izany no atao e? Dia andraso aloha fa amin'ny telefonina ny lahy ihany ary amin'ny programako. Ohatran'ny maivaninao izany zavatra izany. Za nge tena seroso dia heverinao hoe anany ihany ary. Tsy izany, mila fotoana malalaka izany. Tsy mila fotoana be dia be izany fa zista milazan'izay fotsiny dia efa vita na didindry e. Dia ahoana? Zay moa aleo aloha moa tsoka amin'ny telefonina ka. Fandrian'ny firy miditra amin'ny maraina ary. Sao dia maninona raha fomarina dia amin'ilay marina be izy alohany andeha koa no resahana amin'ny an'izany. Tsy dia lasa resaka maimaika fotsiny. Izany fanambadiana izany anie lesy mila ahoana moa izany resaka tena matotra tsara e. Tsy atao atematemaka ohatr'izany. Iza moa tsy matotra e. Mahatonga izany teny amin'ny redy dia efa matotra zany. Efa vonona. Eny e, matotra e lafa efa hoe le resaka hoa le fotoana ifampiresahana izany tokony hoe atao lavalava. Ka ny angaviako andringa hiaraka amiko any fa tsy ndry koa ny teny an'izany raha izay ny problème andry e. Za no miteny fa ndry manaraka fotsiny. Dia ahoana? Eny ary. Oviana? Sabotsy ihany amin'ny malalaka. Zaiko. Misy vaovao misy ry dada. Ay, tsara sa ratsy? Arakaraka izay fandraisany dada azy ihaniko. Inona ary no resahan'izy tareto? Zao re ry dada, manambady a. Tsara marina gaiko. Mety izany. Izay izany vao tena tapa-kevitra? Tapa-kevitra hono izy e. Dia iza ilay olona? Olona eto an-tanàna eto ihany tokony fangalavitra e. Izany hoe rehefa hitanao izy dia tsy maintsy fantatra hoe ity izany ilay olona. Olona fantatro ve sa vaovao be mihitsy? Ny ray aman-dreny nga mampantatra ny dada fa izy ohatran'ny olona vao navita fianarana dia vao tonga. Avy aiza? Vao tonga avy aiza? Mba ny Antananarivo any izy. Kay. Dia efa miasa izany? Mbola vao an-dalam-pitadiavana fa koa izany hoe vao navita fianarana zaniko. Nga moramora koa no mitady asa e.
ny a ny zavatra atahorako fotsiny a ho ataony se ohatra n'le taloha reny ihany ny zanak'olona mena toko entina ty an-trano dia rehefa avy eo ivadihana indray efa izay mihitsy ny tenenako azy ry dada dia roahana ilay zanak'olona nareo konge mandray atendra ny tamin'ireny tsy fantatrareo mihitsy ny tena marina amin'le resaka fitiavanay fa ny anareo mitsara ivelany fotsiny za foana ny diso marina fa nisy maromaro ohatrany hoe tsy tanteraka fa matokory nga tsy tanteraka reny dia misy antony a za ihany mahafantatra ny antony fa tsy nareo fa tiandray mitoraka aty efa nalaiko ambony nalaiko ambany rehefa vitako kady tsara fa io mihitsy ny olona ho vadiko fa le taloha reny zany tsy nalaina ambony tsy nalaina ambany za mandatsa mory dada fa rehefa lasa aloha dia lasa ay ka zay mantsy tsy tehanan'olana sao dia avy eo miverina ihany reny zavatra taloha reny dia manahirana amin'ny fiarahamonina fotsiny izay mihitsy ny nahitra teriko taminy hitako amin'ny toetra n'le kialakely fa tsy ho vototra ntsony io ka reny konge nisy lasa ny zalany na tonga n'ireny tsy tamana fa tsy hoe za foana no nanoko azy tsy maninona fa sa ave moa hisakana an'izany fa lalana tsy maintsy izoran'ny olona rehetra zany tsy maintsy manambady rehefa tonga ny fotoanany dia za koa ary mba manana ho resahana aminareo resaka ina ry dada resaka tsara koa le izy zany ve ohatra ny anareo teo ihany dia ambarao indray hony ary zato izy mba hoenonay e anambady koa tena marina zany or dada fa dia mba ka vazivazy ary ianao zany mifamotoana zany ny raharantsika se efa lerany ny ahako efa elaela ihany zay nipetrahako tsy nisy vady zay satria fantatrareo ihany fa efa nialanenina tany amin'ny mamanareo fa tsy nety tsony izy ary zay anie tsy nahita olona niarakaraka tamin'ny dada mihitsy hatramin'izay tena surprise be ho anay mihitsy zany dada hoe ilazana ambady androany zany ka nga moa zany natao ho fantatry ny olona rehetra kona izany ary na mifisiany zany vehivavy zany ary tsy fantatra mihitsy hatramin'izay hoe aiza dia tena tsy fantatrareo mihitsy izy sao dia mba olona hita voamaly koa ary ny endra dada dia hoe ho alaina vady androany zany ndray ve nao ampianariny sehan'izany iza mahalala zay zany efa fantatrareo mianadahy izay aloha mba zay indray ary ny ametram-pantaniana aloha e afaiza indray le olona dia iza ny ray aman-dreniny sa olona efa lehibe be ohatranareo ihany zany mifanohatra ho gaga nareo raha ilazako fa voafeny valo amby folo taona teo izy tamin'ny volana inona tsara ty dady ty mampimely olana amin'izany kokoa ny zanako vavy matoa ary ty nefa enina amby roapolo taona ve dia ko maninona inona moa ny sao olona dia olona tsy matotra kosa moa zany ry dada eritreretra tsara tata fa ianao mba lehilahy lehibe ihany dia kizikizy vavy ohatr'izany ndeha hoerahana ny fanao mahazatra hatramin'izay hoe rehefa olona misarabady olona maty vady dia olona mitovy taona aminao ny alaina ny ary se nataoko hafa mihitsy a aloha mba hiova mihitsy ka sao dia vao miala sakany zany ko dia mifampitaiza io zay e ka atahoana moa fa mifampitaiza io zay dia ny tiako tenenina zany a rehefa hanambady se za koa ho hanambady dia andao ampiarahana ny raharantsika dada ohatrany tsy mety zany a aza vao ary ny tsy mampity azy koa nyle ankizy miaraka amiko zao raika amby roapolo taona dia ndata valo amby folo taona dia ay ve ka sao dia mba famadia azy zaza miteniteny foana fa aza dia mampime eo ray ihanina ny mahatonga amiteny an'le hoe ampiarahana mantsy dia tsotra ny fianakaviantsika tsy maintsy ho asaina eo dia amory vahoaka impiritsika tsy aleoha tonga dia amin'ny fotoana anankiray io dia samy vita eo daoly dia ao nary nefy ny eritreritry ndria amin'izany a tena marina raha mba mety kosa zany e mahamenatr'olona mory reto a ataon'ny olona resaka eo tsika inona le tsy mety amin'le izy le hoe za manambady ankizy vavy ny tena marina aloha dia zao ry dada rehefa atao mariazy raha ihanina tsy maintsy anasan'ny fianakaviany eny tsika dia ahoana zany raha tsy asaina e raha tsy inona ko sao dia ho atary ianao ry dada aza tiatiana mamanareo fotsiny no asao eo dia sao aloha e zay moa to tonga aty zay ta dia nanay aloha nyfantatray fa ny anao ataovy ao aoriana fa zany mikambakambana zany tsy ekeko zany tsy mety amiko zany a
ahoana koa ny avaneniny hoe ajanona ianao ve no misy olana amineny dia nizasiny izay olona fianakaviako koa no le ho alainao baraka amin'izany hevitra manokana izany ka izay anio ay ndao ary izao ny ataontsika le izy koa moa vo hevitra mitsiry androany zany fa tsy voatery hoe tsy maintsy izay no arahana fa dinihantsika miandalana eo fa raha zah aloha mandinika lizy tena mety le hoe atambatra fa mialohan'izany aloha ty lasa ohatrany hoe varotromby anaty ambiaty ne tsy fantatrareo akory ary le ho mamanareo ve de ka ohatrany hafahafa le fandehanjavatra mamakelinareo tena arabaky teny izy zany zao ohatrany taitra be loatra zay da dia ahoana zao no mety eritreritry mama maina an'izany hoe anambady ianao nefa izy hatramin'izao mbola sy nanambady ka araky ny tehiniko taminareo teo zany efa ny mipiriny alaninina tany aminy ny divorce raha teo nenay efa andalana tsy azoko mihitsy koa nge ny firenareo mivady reto hatramin'izao tsy hitako mihitsy izay marina ataony mama ary milaza hoe mama marina nareo aty toetra nareo ny tsy diso tsy azoko mihitsy ory dada efa vita iny fa ny fiainantsika ho avy no aleo asiana resaka zany ary hoe voandalana ve ny divorce anareo ka raha mitsipaka mama dia ahoana aona moa izy ny hitsipaka zary miala nenina ny aminy tsy mety izy ko hitsipaka ahoana tsy maintsy manaraka izy eny marina ny teny dada hoe aloha diniana ary dia ho hita eo zay toyany fa na izany naty izany ary aza atao ela loatra zao ary raha tianareo ho hita le mamakelinareo dia tonga avy aty rapitso za aloha mbola sy tehitany zava be dia be ny zavatra karakaraiko ka nivongamba za koa tsy afaka ko androany ihany aho zao manam-potoana dia ahoana aloha amin'ny herin'ny rapitso milady heriny zany tonga avy eo ary dia hoentiko aty koa ny anahy miaraka amin'ny Sabrina endray aman-dreny tonga soa atao tanàna aloha anao zany eny tompoko raha ihany no anarako ay efa alina fantatra anao za koa torako izany tompoko ianao moa zany ndrainy ia ka izay mihitsy nandehanako aty satria ohatrany teny tamin'ny Sabrina ianao hoe ampiatso ahy zay mihitsy hitanao manko fa vehivavy ny anay dia tsy maintsy sarotiny ihany zay ray aman-dreny ie tsapako mihitsy zany tompoko ary matoa vonina mifagnatry tava aminao aty dia tena vonina ampiakatra ny zanaka ao tokantranoko tsara zany vanitenyny tsy zany aloha fa izao efa miasa ve aloha ianao azo lazaina hoe efa miasa ihany ka la azo lazaina ve sa tena efa miasa efa tena miasa ka fa inona zany le asan'ny sera tsy madiso raha ny tena marina asako mandeha satria manao collecteur zany karazana manao vente commerciale zay ny tena andraikitro zany hoe tsy de mijanona tanàna loatra tsy hoe mihoatra lavitra fa eto amin'ny ville dia mety hoe mandeha kely miakandrefana be tafy na akazo am'roy raha farany lavitra dia miverina indray andro ihany matetika dia hono a firy taona se zao 4 taona zao tompoko aiza gaga se raha ohatra hoe mipetraka amin'se daholo ty fanontaniany ty mbola ny daholo ve ny ray aman-dreniny se eny tompoko fa zany hoe ny olona efa nysaraka fotsiny zareo dia zany mipetraka amin'ny dada raha zany dia efa fantatra ray aman-dreniny se zany hoe miaraka amin'ny Sabrina ianao eny tompoko fantany tsara ny fisiny zany ary rehefa tsy nafeniko azy mihitsy tsy zany manko fa mialohan'ny sy ny zavatra rehetra tokony hitondra ny ray aman-dreniny se aty any se ieko tsy maintsy ho tonga amin'izay fotoana izay rehefa fotoana mampety azy fa tia moa fampiatsoana manokana dia tsy maintsy nakaty ahy fa raha ny hoe akoatr'izay indray efa manomboka mieritreritra sy mandamindamina izay ny izay roa tsy haiko izy nefa niresaka taminao na mbola tsy niresaka an'izany mihitsy moa efa somaro nanipinipy resaka ihany izy ka tsy hoe midika inona ny fahatongavany se aty fa ny tena zava-dehibe dia ny fitondrantena anareo
Azoko ny tianao tongavana fa mahazo matoky ianao. Dia ampitako amin'ny Sabrina eo ihany raha ohatra ny hoe misy zavatra ilainanao. Eny tompoko fa dia mahazo mandeha angamba izany. Ndao miandalana ary ianao zanako. Eny ary fa mampamangy ihany a. Azafady rakisy fa nampiandry ianareo a. Manahoana ianao? Salama tompoko. Izy ry dada le olo tiako le fandraisako taminao iny dia Iza tsara moa le anarany? Tsy tadidiko loatra anie le fantenenisa iny. Sabrina. Sabrina marina. Faly mahafantatra anao ry tovovavy. Misaotra indrindra tompoko dia za koa faly mahalala anao. Dia ianao zany zao ny vehivavy andrasana aloha hatreto aloha hatreto. Zany Tsy izany fa mifandimby izay sy dada no mikarakara lakozy dia torony androany. Aza mampiresaka eo fa ny marina anao aloha tonga dia tsorony. Tsy mahay mikarakara lakoziny ianao io. Zany Fa ianao zao no ampianatra azy. Aza mba mifanepaka ary dada. Za foana no mandro ny sakafonay roa lahy tonga e. Zany Tsy mba azo anaovana firy mihitsy koa ry dada. Aleo dia tsorona amin'ny marina ry sety fa za sina kinafinafiny zany. Kanjo ny mahay ihany ava izany hoe izy mba havanana. ny olo Ampianary tsara ny ianao. no asena manao raharaha e. Ka izy ary mazoto kotoko ahoana moa zarako ary misy manao e. Inona re zany ny atao anareo e? Dada koa izany setroka be izany fa manakoronga sao dia. Tsy moatra ny mananina be le charbon dako izay eo dia tonga dia voakely aloha varavarankely io. Azafady ry Sabrina fa Tsy nareo maninona angamba tsy zatra setroka mihitsy e. misy ihany ny aminayko. Tsy zatra an'izany indray ry dada fa ny indray fa tanagazy. Zany eo. Ianao koa zany. Mahafinaritra kosa zany. Io izy io dia ahoana ny fijeriny dada azy. Mety tsara ka. Mety tsara. Tena mety. Ianao moa zany le hoe avy navita fianarana vao tsy ela. Eny tompoko. Ara-painy zany. Misaotra. Navita master toa amin'ny lalàna izy. Dia navita maîtrise en lettres koa fa mety misafidy n'io be sarebareba tsoatsy e. Goaika zany. Anao goaika. Tenta fotsy. Fa izy mahafantatra ko indraindray any mba misy mpiary rehefa many rindrina any e. Tena ilaina kosa zany a. Sady ato amin'ny fianakaviantsika tsy mba misy olona lalàna zany mihitsy. Dia navita tamin'ny médecine koa izy io raha tsy diso a. Aiza koa e. Efa mbola tsy fantatra izay tena hosafidiana amin'izy anankiroa ireo na atambatra mihitsy ngambany. Sy mampiresaka fotsiny io kampo dadany ray ihany. Aiza koa e. Tsy nanao médecine zany fa fikasana fotsiny le izy dia najanoko indray. Zay efa vita aloha zany dia efa zava-dehibe ko. Fa ataoko fotsy volo amin'ny fianarana mihitsy e. Ka na izany kosa zany hoe hafa ihany le hoe manam-pahaizany e. Zay ho anay tony zao nefa tsy fidiniko. Ny anay rehefa hoe namaky teny sy nanoratra dia zay. Mahamelatra. Enjana be nkely manohy fianarana lava e. Satria amin'ny alina ianao tsy matory maraina anao dia efa mifoha. Ka zao kosa ianao zao mijinja ny vokaniko. Mioto ny vokatra. Ny vola mandeha avetsy manao boky tsisy fiafarany. Eny e, isaorako an'Andriamanitra aloha dia vita soamantsara aby izay rehetrarehetra izay. Moa dia nahazo baka dia nijanona koa. Dada tsy navita nampianatra intsony. Ka tsy te. Samy manana ny anjarany koa amin'ity fiainany ity ko ngamba zany dia hita ho tenenina. Izay aloha ny tena mariny. Ie, ka natondry anay moa zany dada dia tsotra ihany. Ifampiresaka amin'izay tsika satria ny dadany koa efa dodona dia dodona any ambadika any. Izy ary raha ny tiany dia hoe mandeha any mihitsy ianao fa any tena ireo ifampiresaka izay dia aorianan'izay vao misy fiainana amin'ny rehetrarehetra angambany. Ie. Ka raha salamiko a. Maninona raha mitady asa aloha izay vao ataony raharaha. Ho anazy? I Sabrina. Mba hatsaratsara n'ilay fivelomana reo iny sa hoe aorianan'ny raharaha vao hiasa?
eny hoe ny asany hoe raha manana diplôma zany mora hita fa ny tena marina manko ny dadako tsy mety amin'le miarakaraka foana ohatr'izao fa izy zany ny hoe nietrehitra hoe tonga dia ataony raharaha. Ie satria izy ange tsy olana any mitady asa na rapitsy dia ny rapitsy satria izy miditra tonga dia mahazo poste. Ie. Ay. Fa mieritreritra izay eo anatin'ny tokantrano mihitsy no niditra amin'izay sehatry ny asa izay dia mba milamina makany. Dia ahoana re zany? Nefa ve mety ho tapoka be? Izy tsy tampoka fa efa niresaka an'izay iny izahay tato an-trano e. Fa izay fanarahantsika eo fotsiny. Moa misy programmana efa elaela izay koa mantsy ny mety mifanindry amin'ilay raharanareo. Dia izay izy fotsiny zany mifandamina ny amin'izay fa izy tsy hoe tampoka ka. Tsy azoko le izy. Eny e, ho fantatrao miandalana eo ihany fa aloha izay resaka kely aloha izay atao trano. Ie, misy programme mifanindry tokoa kia. Dia ho ampahafantarana anao ihany. Eny e, izay mampilamina dia ataontsika eo e. Ohatra mahay zavatra mahay any azany. Oy, azafady kely aloha. Mahay le zavatra ao an-dakozia eo. Sao dia ho ampiko ianao e. Ok, sao tsy maninona. Story le resaka dia tsy naninona ry zareo hoe ozy izy hoe zarany koa raha hono mba olona efa matotra no vadiko fa ny ankizy amin'izao ny hitanao ihany ny toetrany. Tsara zany. Dadanay ary moa tena nanome tsodrano mihitsy ie. Afaka mandroso zany tsika ko inona moa. Tsotra kosa zany dadanareo zany ko. Ie, izy aloha dia lehilahy tena tsotra e. Eo amin'ny firy taona eo izy raha par rapport amin'izao taonako izao? Mety mitovitovy a. Mitovy ve? Raha na zokinao kely fotsiny izy angambany. Za mantsy zao 46. Izy efa 51. Ay. Ie. Sady inona moa saika teneniko teo efa zasy le zoko vavy zany sisany tsy manambady amin'ny zanany dia mba faly izy hoe mba tafavoaka daholo. Efa manambady daholo ny miraika-po aminareo? Efa manambady daholo. Kay. Arono e. Le zanakao izay nga mbola tsy ato indray. Tsy mety tafahoana mihitsy izay isaka makaty a. Ka ngarainy koa izy koa anie izao manomana raharaha e. Miaraka amin'ny fiancéany any dia mivezivezy mitety an'ity toerana rehetrarehetra ity satria le ino ty le fofombady ny olona vao avy navita fianarana dia mitady asa ry zareo izao. Zany? Izay no tsy ahitanao azy eto foana. Nefa mba te ahita an'izay aho tsy mbola nihaona mihitsy izay. Ho avy ihany ny fotoana mamety anie tsy maintsy hoe fanatry tavy eo mpianakavy rehetrarehetra. Dia mba ny tiako anontaniananao hoe efa fanta moa izany ny fisiako? Efa ndraisako ka. Dia ahoana nandraisany azy? Saika ny ahotraohatra ihany izy mianadahy zanako. Azoko aneritreritra ihany aloha amin'ilay taonako e? Taona aloha anankiray dia ilay hoe tokony mamandry zareo ihany hono ny averina. Nefa efa fiainana samy manana ny azy iny inay lalana samy manana ny zorany. Dia raha fahitanao azy mety tsy atahorana ve zany ny dirako atao aminareo? So dia manafotoana ilay zanako. Tamin'ny voalohany fotsiny anie izay. Fa rehefa mifanazava resaka izay dia nanaiky ihany izy mianadahy. Ay moa mianadahy ry zareo? Mianadahy ny ilay zanako e. Ay ve? Ny vavy matoa no efa manambady fa le lahy anankiray izay no izay vao noteneniko teo izay hoe miaraka amin'ny fofombadiny mandehandeha any izy. Ay moa. Dia eo indrindra no somary nampisy ady hevitra kely satria za moa nieritreritra hoe raha samy anambady zany tsika roa lahy. Tsy aleo ve atambatra zany ny raharahantsika? Hita ho a, inona moa ny olana amin'izany? Dia izy moa nieritreritra hoe tsy aleo ve raha samy manana ny azy reo?
fa amiko aloha tena zay mihitsy no lojika ampiainana sady mampiaina dépense zay mihitsy fianakaviana ray ihany tsy maintsy ho asanako tsy aloha tonga dia hitambatra eo mety zany toko za aloha mahita hoe mety fa nieritreretiko fotsiny hoe raha vita zany raha antsika dia aitsika senao ny hipetraka atoko dia Zany koa ny ity. arylesanakao ary rehefa miasa izy tsy maintsy manan'izay ho tranony koa izy ka dia roviana ny eritreretinao mety ahafahako miona amin'zareo tsara ihany manko izay mba mifankafantatra satria efa ho lasa fianakaviana ray zany atoato tena marina aleo fa atsoko ianao atsoko amin'ny telefona hoe ato izy zao a dia miaonetontsika miresaka sao dia tapoka tsika be efatra kosa zany mianaka moa zany ahoana moa no tapoka ka hoe efa eto mihitsy zareo vao atsoinao ako tsisy fampiomanana zany inona moa no tokony homanina amin'izany eny izay tokoa aloha tsisy zavatra homanintsika anie zany eny ary tsy maninona ka mandroso saina manao ahoanareo salama sia mipetrapetra fa sotra betsaka efa hainao mihitsy zao ny nandrasana dia zany mbola misy olona ray andrasana le fofombady koa mbola ho avy eo mantsy izy ry se le anjara koa mahafinaritra ka fa le mahafantatra ny se asa zany ny zanako dadanay ay ve raha ihanina ie mety efa andresadesany ihany ngamba efa henoko tsara mihitsy ny tantaranao fa zay vao hitako io izy io amin'izay zany fa niononareo zao izy moa le narator tatafady sehena seheno fa le mahafantatra ny seheno efa le mahafantatra anao koa zao ny aty aminay aty mahafinaritra ka tovy amin'ny any aminay any oe iny sabrinary tata fa aloha tsy anazy vetivety loha ohatra mita mantsy le vavady io sabrina zay le fofombadiny sabrina oay ary ndry maninona ty tsy azoko fa mifankalalaka inareo ino tokoa zoko koa an'io mpiravavy zay loza inona koa ary ty ahoana zao e tsy mbola nisy ohatran'ity indray tsy tena mpiravavy marina ve nareo raha hitapo zay ny estoro a zoko vavy io le nresahako anao manarakaraka anay za koa raha mba gaga beko inona re ty zava-miseho ty ahoana zao ry dada tena ohatrany ary ndry dia tsy mba miteniteny mihitsy hoe ho aty mitovy ihany tsika ndry koa ary tsy mba niteniteny mihitsy eny e zao reto mifandehany mitovy amin'ny kaninao ny estor ny kany dadanay sy mamanay zareo koa zany ny saraka zany dia sabrina moa tany amin'ny neninay mipetraka fa za tao amin'ny dadanay dia izay mahatonga an'izao hoe ohatra ny lasa tsy mifankafantatra fiainana izany izay miravavy zany tokoa very sabrina zay no izy kepoka dia ahoana zany ny ataontsika inona moa zany no ataontsika ary dada amin'io kanga eny miankina aminareo mirahavavy izy anie amiko aloha tsy olana na dia atao hoe nareo mirahavavy ary no vadinay mianaka amiko zany tsy problème mihitsy za zao no ohatrany manan'olana kely amin'izayko tena kepoka fotsiny hoe zoko no vadiny zanakao fa nga moa zany inona no olana aminareo mirahavavy ny zokonao vavy anie zany lasa vinanto vaviko ka zay indrindra zao no tena olana amiko hoe za zokony indray no hiaraka amin'ny zanany ny anandray ny olana hoe
ndry zany lasa kotiny hoe zanako. Mialo zao boribory be anaty zay loko ao marina kay moa zany. tsy tena ohatran'ny verina zéro mihitsy a. Marina tsy hitako izay tenenina fa ohatran'ny miasa ny loko. Zao raka izy a zao no izy a ndray zany vonanto vaviko dia ndray vadiko zay ne zany le fipetrany. Ka safe zany tsika mianaka raha lasa pralam-panambadiana dia izy roa vavy reto lasa ifampiatso hoe mama na hoe zanako. Imezanareo fotsiny reto ilay izy nefa ny azo mampiasa saina hoe ahoana zao ny atairany tatanay raha maheno an'izany. Hitako dia aona marina aloha e. mety tsy hanaiky an'izao izy a. Ka fifandrifin-javatra le izy fa tsisy nanao fananiana hoe zao no tsy maintsy ho atao. Fa zay andaminana an'izay fomba fifampitondrana zay zao no olana hoe ahoana zany. Dia ataoko aona moa ny antso andrio hoe mama. Ka tsy maintsy izay zaniko. Miezaka fotsiny miezaka amboarina fotsiny na tsy voatery antso mama zany ianao e. Raha isy ohatran'ny raha vavinao ihany izy tsy maninona. Ny olana amiko zao dia izao a hoe tsisy fiantraikana natrehan'ny fiainam-pitiavantsika mirototareo hoe zao zavatra misy zao aloha zay zao zao mampanahy. Fitraikany amin'izany tsisy fiantraikan'izany raha salamiko tsisy manova tsisy zavatra miova eo. Sany ianareo ovaina miankina aminareo ny ianareo fa amiko aloha tsisy olana fa Sabrina tsy fantatro e. Izay mihitsy ka. Fa le fifampitondrana fotsiny aloha no hafahafa. Ny sainanao amboarina ry Sabrina amboarina ny sainao. Raha isy ohatrany araka le niteneniko teo hoe aza ovaina fa raha vavinao foana io. Ary izay mihitsy e. Izay reny zao lasa ohatrany hoe pralam-panambadiana e. Nareo pongeraka tambola zeniny ery dia manahirana e. Zao no eritreritro andao zao tsika dia ho any amin'ny dadanareo hiresaka an'izao zavatra zao. Hono aloha e, sao dia mba avela izay roa vavy ihany ny andamina any amin'ny tatanay fa sao dia tapoka be aminy raha hiaraka hirotoroto any. Hitako. Amin'ny hevitra aloha tsy mety zany. Ifandiso ao ty raharaha ty. Ka raha vao tsy ampihomanina aloha izy ihany atahorako a. Mety vadika eo indray izy, izay vao raharaha. Jerena vazavazainy eo nareo. Zay eo ihany fa mino fa tsy maintsy anaiky izy e. Fa tanteraka ihany zany eto le eritreritro hatramin'ny voalohany. Hoe leo atambatra ihany ty raharaha ty. ny tatako dia Ka any amin'ny côté an'zareo zao tena tonga dia mety be zay. Ka ny olako nge tsika eto efa fantatra fa ifandamina e. Fa le rafozako any mihitsy zany le tsy haiko hoe Mety aminy ho a. le zao tanareo e. Ie. Zany zao no olana. Zotako ahoana moa zany? Iza ny zotako? Ny rafozantsika singako? Ny rafozantsika singa zao no marina tokoa zany mety anaiky izy sa tsy anaiky fa za aloha mino fa tonga dia manaiky izy. Tsika zao ray rafozany. Nareo tokoa maty zany pray Rafozany. manahirina koa nga mieritreritra an'izany a. Ka atao anariko. Zay no nitondran'ny fiainana antsika. Misy ange le olona ale fisara-panambadiana e. Zay efa nyteneniko hatramin'izay. Koa ataoko ahoana ary fa tsy zany eny nandao ny tokantrano fa ny reninareo e. Dia zao vokaniko. Efa nanao izay azoko atao ihany a. Fa inona zany le olana Simon fa tsy azoko mihitsy ange. Hita ho ako. Tena misy olana ka. Aiza koa misy an'izany hoe pravavy dia vadin'olona mpianaka. Kaiza nisy an'izany? Eny mbola tsy mapety an'izany. Mbola tsisy le izy ka zay ary mamelatra ny tany mamonina zany. Zaba tsy manaiky an'izao e. Dia famboary ny saina. Dia mbola tsy misy mifanimbotra dia ajanony. Teniko zay. Neniza no ajanona hozy ianao. Ianareo mirahavaviko. Simon fa heveriny sy efa moramora ve moa zany mampisaraka olona mifankaty zany e. Hitao ary dada. Tsy ohatry ny reny maningotra ain'olona reny ihany ve
olona efa tafalatsapaka ao anatin'ny fitiavana. eny misy famarinana kely zany fa zao vavan'olona mba jerena ihany afa-baraka antsika mianakavy. Afa-baraka amin'ny ahoana moa zay nge anao fanambadiana ara-dalàna e. Anao soratra zay, anao mariazy zay, tsy hitako mihitsy olana amin'izany. Aza beloha Sabrina, mampisafidy anareo a. Fandamina anareo roa eo ny anisany ajanona. Fa rehefa tsy manaiky nareo a dia samy adaboka any daholy. Otry, moramora ery zany itenenanao azy zany. Izay no tena mety. Dada azy io tsy sarotiny kely. Na zao, ianao mihitsy ny sehny no tokony hijanona satria ianao mihitsy. ka jereo ny eleletoana anareo tsy mety mihitsiny. Efa zoko be ve ny vadinao? Fa vao samba venao nahita fanambadiana ohatr'izao e. Zao e, tony tsara aloha nareo ry izy mianadaisany. Ka zany mandamina ry dady. Nareo koa ne ry sehny koa dia mahita ny dada malemilemy dia manararoatra ery nareo. Manararoatra ahoana? Fa nga moa safidinay izao. Efa tafiditra nge zay vao nalala hoe ay mpianaka le vadinay roa e. Zay raha akona fotsiny. Dia ahoana zany ry dady? Za aloha dia tsy manaiky an'izany. Alors se andeha. Zay no anjaran'izy roa dia aiza asiana resaka be tsony. Dia izay zany ka. Dia miala tsiny zany fa teneniko ny aty a. Tsy haniatrika ny raharanareo a. Asakasakao zaniko. Ianao aza mba hanary anay amin'izany fotoana sarobidinay izany. Se vetivety lasa le confirme an'ity démentir zay zao amin'izay ny fandehan'le resaka nandinika lalina ny ty raharantsika ity a dia izao no tena mampety an'le izy ny tombontsoa amin'le hoe anambarana an'le raharantsika. Mbola zay resaka zay indray. Eno eno ka seny tsy mety resaka. Fa hoe natambatra zany le izy dia mbola inona ihany. Eny e, ka tiako confirmena tsara ho azo se mihitsy fa se mantsy ohatra ny manaiky tsy sazoko zany. Ino tsara? Zay aloha tsy lainga. Andeha hanatitra solom-bodiondro zao tsika. Rehefa manatitra solom-bodiondro mantsiny a. Enoy a amin'ireny le fomba ireny a manatitra valopy. Misy isan-karazany ao valopy. Ny solon-tsakarano, ny ala volofotsy, ny inona daholo. Efa fantatro zany fa toy izy. Izao enoy. Reny valopy rehetrarehetra reny a tsy samy mametsika se fa valopy ray ihany ny atolotritsika satria ny antony rafozana ray ihany. Zany tokoa moa. Ray ihany ny olona ray ihany no ndeha menan'le izy. Ny solom-bodiondry. Ny olona mpandray. Enoy. Ny solom-bodiondry ray ihany no metsika. Fa tsy hoe samy ihany metsika. Satria olona ray ihany olona ray ihany ka. Fianakaviana ray koa ny amin'ny ilana. Koa ray ihany. Zany tokoa moa. Tena marina ny zany e. Dia nio tsara zay zavatra zay. Tena azoko. Azoko an-tsaina mihitsy ny fetezana. Zay ny tena mampety an'izy hoe atambatra. Fa nindro kely dia ty ry dada. Nino ny fisehoana ho vita fa eo amin'ilay mariazy mihitsy. Maninona? Satria tsy maintsy valopy ray moa zany no man'ny olona amin'io sa mety hoe samy manan'izay akaiky azy dia samy manolotra izay tiana ny lorana. Namana ny fianakaviana sy ny tapaka rehetrarehetra. Tiako tenenina. Misy fahamarinana ihany zay. Mitovitovy amin'ilay teniko teo. Hoe mety valopy ray ihany tokoa no men'ny olona antsika satria fianakaviana ray ihany reo. Fa ny mety samy hafa ny valopy raisitsika se fotsiny zany zao sisa dia namantsika avy. Namany se dia any amin'se izy manome. Dia izay olona akaiky anahy koa dia aty amo. Samy asitsika le inona le fitatazana kely samy manany azy tsika zany amin'ny. Savy hoe atambatra ray dia avy eo mizara mitovy. Andao inona ny fanarahany. Mampalahelo kosa nefa le namana indraindray izy tataikatra hoe makaiza ry ty zavatra ty e. Dia aleo mitokana ihany. Aleo mitokana.
samy manana ny azy fa na izany nge olona ny aiko zay tsy de mananamany ty ane mety zarara izy valoha pirotsaka ao zany alao atambatra e sa mba fitsinjovana anareo koa e anao valim-babe nary ataoko marina zany zay no anaovana azy kanefa ny tokoa anie mety izy fianakaviana tokoa zao eo vaka de vaka fianakaviantsika sy mitambatra marina zany aizy izy ny androtsaka ny valopony ao amin'ny anse sa ty amin'ny a sa fe de ho sarana ihany le fotoanan'le raharahantsika nefa aloha ary raha mandinika any amin'le nifesaka tamin'ny voalohany teo de tena ny fotoana ahoana karak'izay hoe sao de ho sarahana indray zany le raharahantsika tsy azo ny dada tsy ny raharaha ny sarahana fa ny boaty fandrotsahana ny valopo no atao samanana ny tandrifiny de nitoerana fotsiny sarahana zany de samy mahafantatra zay tokony harotsahany anazy moa zay manrotsaka dobla moa afaka manao hoe mamorona valopo anakiraindray zany de horotsaka ao tamin'ny anareo rehefa avy tao amiko kosa hoe tonga de azoko antoka fa tsy hanao an'izany ny olona iny ary efa kafriny takany inona ny tsodrano iny zara raha mamiziko anao anakiroa eo izy de inona zany ny tapaka e to mety tsy mety ihany izy ty sa viaka hevitra amin'izy rovavy loha de ahoana re zany alao zay ranganao tao a daory Simota tsy nitranga tamin'ireny rahan'izy roa reny hay ve za ngefa nyteny miloha tamin'izareo izy za tsy natrika an'le raharaha e fa inona mihitsy ny tena olananareo e za ve de mbola zavaina ihany ka tsy azoko mihitsy aloha hatreto e fa nanahoana izy tao e nahafinaritra mbola tsisy ohatr'izany mihitsy zany e samy manana mahafinaritra ani zany ka aminay aloha tsy mahasosotra raha ny tena mariny ary naleoko misy ary tsy nanatrika tany de anabavinao ray tapo zao ve de tsy mba natrehanao sy nanabaviko ary rehefa tsy mety a de nga voatery tsy misy anatrika an'izany aiza koa e neny olona hafa aza ve re hatrehana de neny ray tapo amin'ny tena indray tsy mba le amiko aloha inatra ao anany nanatrika ny raharaha iny satria aiza koa misy an'izany hoe mpianaka vadin'olona mpirahavavy zany sy efa fahita zany na misy na fahita ary tsy enatra ao an-tany mamonina zany amiko tsy mety zany nefa de tena faly ery ny olona rehetra ay amin'le hoe hitanao le hoe zavatra tsy de fahita loatra de izay mihitsy ara ny tena nahatonga ny olona lina faly amin'ny zavatra tsy ara-dalàna zany nenao koa zavatra hafa foana zay no tena iziko koa izay ariko efa mifankatiziko ina ny azo atao tena misy mihitsy ny azo ataoko tena marina raha tokony hampisarana reny fa ianao ty ve adaly zay zao nyfamarinana tokony arano rehetrarehetraka olona vita soratra ko ho hampisaranao lao andefa ohatra mandreraka be za miresaka aminao zany ka de zao mba tenena misy mirahavavy ihany hoe zakao io mivokatry ny zavatra nataonareo be deabe le lamba maloto ao tsary manana inanaovana zany Sabrina andrekakyo fa iza zany tetehndriana asandreo lamba be dabe reo e fandrianao inona fotsiny ahoana koa ary zany tenindry zany fa za ve mpiasa andri e tsy niteny an'izany a fitiavako andringe mahatonga ambanao anty raha rehetrarehetra ty fa tsy midika hoe za daholo ny anao an'izao isan'andro e ka tena marina ane Sabrina rehefa niditra amin'ny tokantrano tsika sy ndry de ndriny zao nikotiny zanaka e
donc ndry manao ny raharaha rehetrarehetra ndry ve dia asahampanao raharaha nyrafozandry raha olo-kafa nyrafozandry ary zany ary moa ny toe-tsaindriko ary le ndry aloha mba hajanony e tsy aloha asiana fanajana amin'izay zany hoe zao mamandry e maninona tsara hoe zany no iziko tokony hoe mama ny etsondriana ohatra ny etsondrian'ny Nestor hoe dada ihany io dia maninona moa zany atao ndrian zany ndrindry foana zany nefa Nestor atao ndry dada nefa raha misaina sy mandinika ndry a zoky ihany a tokony ho zany nitondrandriana ka efa tsy mety tsony za Sabrina zoko foana ndry tamintsika mbola tsy nanambady fa zao efa mivadika ny tantara da aloha mba handeha amin'izay le izy ohatra ny hafahafa mihitsy zao fiainantsika zao ka maninona efa manomboka leo sahady a mariny odry vo tsisy firy volana ve zay dia leo ay rangako nin'olona manambady mipiraita-po dia samy manana ny tokantrano ny antsika manambady indray vao ray trano ohatrany tsy tiako ka zay no iziko ngano tiantsika ny atao zay rehefa manambady zao fotsiny esoreo anatin'ny saindreo hoe mpirahavavitsika dia milamina io zay no mety ha mafany ery zany resaka anareo mirahavavy mianakato zany a inona no azo resahana tonga sady nganareo efa milamina ny asanay ka efa tsisy eritreritra tsony fa manomboka rariva dia efa mandeha tsara amin'izay ny asa za ary mieritreritra mihitsy hoe rapitsy vo iverinany voatra mivizambizana zany fa maninona moa ny andro rapitsy hoe tsy tonga dia atomboka amin'izay ny asa rehefa nilamina iniko hita ho ako aloha rehetriretina zany dia tonga dia ary ahoana ty trano ty to tsisy nandamina mihitsy nareo roa fa inona fotsiny nataonareo teto eny tokoa Sabrina ioko samy kamo e otry ary ohatrany mbola tsisy fatana mirehitra koa reny efa firy zao Sabrina tokony manao an'izany izy tsy mihetsika eo fa eo dia midotsana eo rakizy a rakizy ahoana mba fizana koa ary reto za aloha mahita andro atoandro be ty ve dia mbola tsy misy sakafo mitokona ihany fa zany ve inona ary ty zavatra ataonareo ty ka io zanako vavy io mihitsy ny fototra izao aloha mba hiteny kely za aloha tsy manapaka ny teninareo mivady fa za mahita hoe mivadiko ohatrany miasa loatra atao trano ato za dia tsy miteny tsony so dia mba tokony anamina ihany kosa ka tsy misy idirako aloha zany fa zay fandaminanareo efa niany fantatra fotsiny hoe milamina ny trano dia masaka ny sakafo ora ihany na vinaty vavy aneny tokony manao ny raharaha e na aiza na aiza eto ambonin'ny tany dia zany ny lalàna mipetraka marina tokoa zany tokony fandamina hainy nareo fa aizany koa dia hoe izy daholo ny anao asy na dia izy nge tsy mpiasa na dia hoe zanakarizo ny atrehanao zary mbola tsy le rafozan-doza reny raha vehivavy hafa ny rafozana io dia asa izay nahazo azy dororoa be ry manao zavatra tokoa moa zany rafozanao vinantonao izy zay mihitsy or mama ferikely mivava ary hatramin'izao ohatra tsy mety folaka amin'izay foana ny saiko ay ve moa zany nareo mirahavavy reto lasa mpivinanto sy rafozany loha dada ho any zany loha ka izy ange tsy mety manaiky azany Nestor e nefa zay ny lalàna tokony hipetraka ka na zay ary ny lalàna ve dia zay mahatonga ana hoe zany hiasa ato amin'ity tanàna ty alamino tsara aloha fa zavatra tokony tsy isolana zany tsy manino ndray zao tsy vizaka be tena vizaka ndao aloha tsika ndao so dia tokony akampanampy kosa ato mpanampy amin'ny ahoana ko mivadiko foana zany ny anao an'tyresarery tiako mba reraka koa saranga izy mangalara mahavita karama nareo e ahoana minoana ny karamazy fa tsika miaraka mana karamazy atoko zay mianaka andao aloha hifandinika kely zay dia ho hita eo petra kely aloha fa ahoana zany hoe efa resaka vaky teo iny fa nandinika an'le fiarahamonitsika ato tokoa ohatrany tsy dia milamina loatra tsy azoko ohatrany tsy dia mety tokoa zao fiainantsika ato zao ny olana tokoa mantsy nyle fifandraisanareo mirahavavy nareo mpiraita-po nefa lasa mpivinanto sy rafozana zay ne zany zao ny fiainanareo mirahavavy ary eo nefa olana
le izy ne tsy tokony olana Nestor e rehefa samy mipetraka amin'ny plasy sahazaza ny tsirairay ka tsy manome tsy ny azy ihany ary tsy ataoko teo masony fa ianao tokoa dia tsy mba manampy azy ve na izany ary avelanao izy daholo mandamina n'io trano rehetrarehetra io ohatrany tsy volana hitanao na ndray ihany na dia kofafa tato fotsiny azy a ianao ary tsy eo foanako tsy haiko indray aloha ny amin'izay fa eny e tsy atao mafy le resaka fa zao ny antony tena tiako hifampidiniana aminao andao marina alefa izy roa reo fa ohatry ny hafahafa le fiarahana tsy mety marina le fiarahana mipetraka tsy mba netreretiko hiety ihany tamin'ny voalohany fa aleo izy alefa diza indray zany ianao ny raharaha atao trano zany tena tsy mahay mo zany toetsainao iza ny ianao ny raharato zany indray zany ka za tsy mahayko dray zany hoe tao an-tranonay zany faravavy dia tsy nampanaoviny dadana ininona mihitsy fa maninona izy da foana manao ny raharaha fa inona moa ny antony ka mba faravavy ny ako dia izao zany ianao mijinjany sady mamaly tsy sa samy andro sakafony koa zany ato dia samy anasany lambany ko maninona moa tsika asianao raha ny amin'ny hotely misakafo zavatra tsika asianao reny zay eno a zany hoe dia mba zavatra mety aminao e taiza teto ambonin'ny tany no izy fiainana hoe mitokantrano nefa dia any amin'ny hotely ny mihinana tsy zany ary ve moramora kokoa no vao hividy charbon ianao vao hividy laoka ianao menaka sira inona tsy aloha tonga dia mikomandy vary ray plat le amin'ny 5000 reny dia samy miala hafahafa zany e tsy fomba nahazatra hatramin'izay zany ary tsy fanaon'ny olona koa zany dia mitady mpanampy ianao zany za aloha dia tsy mahay fona tena marina e fa tsy maintsy alefako izy roa reo zay zany no mety fa tsy tsara ntsony le miaraka ato ka raha tiana raha alefanao teo izy tsy rahamonina dia régleo zany ny fiainantsika rehefa izay nareo tsy azoko zay nera miresaka an'izany zavatra zany tsy hoe mandroky fa fandaminana zany fandaminana mahatsara ny fiainantsika zay mihitsy ny na manokana aloha zay no mety amiko e inona so dia efa ho adala ary ndre alohantsika fa inona ny olana inona ny olana ray anina ny olana be dehibe ny olana teraka izany tapohany manambady ve anao amin'izao dia zay no roadroanao fatany ato efa miteny fa tsy fandroana mihitsy zany fa fandaminana fa maninona reo raha mba hampidipidinina volume fa atao tonga dia miakatrakatra be rina ka avy mifampikondoao nareo mivady dia tonga dia manapa-kevitra zavatra tsy nidiniana kosa ko mba normal ve zany e ka zao zany nanomposaka eto le izy dia ifampidiniantsika e andao andeha raha ihanina fa zao aloha ny enoy ary tsisy miala rangaha eto na inona tenenareo tsisy miala eto ny zanak'olona rehetra eno tsara rehefa manambady dia miala eo amin'ny ray aman-dreniny ahoana ny seny no ifikitra ato efa mitondra fahady io ko mbola hijanonanao inona ato ihany sady efa hitany le olana teo e misy olana le fiarahamonina dia mbola hotoizana ihany ny olana rangaty azy vahaina fa tsy azoko hiatra zay anao tsy nananeritreritra ny androakana fa androany no mikonkondo nareo dia tonga dia androany dia hoe ndanina reo mandeha zay nge tsy vitako ny fiainana rehefa hoe manambady zany koa hoe dia tsy takatrao ka tsy azon-dramamamy ve zany hoe androany nareo manapa-kevitra dia hoe androany dia metraka an'izay resaka izay ty amiko aty e ka tsy voatery hoe androany anie zany ny andeha e fa alamino tsara fotsiny zay efa zavatra ataonareo dia mba tsofina rano amin'izay nareo azaka tena sady finaty vavy koa efa tsy tamany finaty vavy amin'ny ahoana koa i hita va zaniko ndry mihitsy mahatonga an'izao fikorotanana rehetrarehetra izao dia ahoana e za aloha tsy makasitraka e ary tenainko aminao fa vehivavy no alefa fa tsy lehilahy ato ny tranoko ato dia ato no mipetraka satria mbola zanakareo ato dia andova mbola velona zany tsy andova mbola velona fa trano be ty ataonareo inona rery fotsiny azambady tena ary dada efa hita fa tsy mety le zava-misy ve dia ho terena ho masaka ohatry ny voalompijaza ka mifandaminana ny tokony ataonareo fa tsy tonga dia mametraka an'izany hevitra zany andana mandeha mety amin'izao tsony inona zany ny atao voandroany ve no misy olana dia tsy hifandanina
sazarynareo koa raha ilahy zany misolana tena idrikina tsy anaiky izay teniko mihitsy rehefa mba hoe manambady a mba manatsara eto ray aman-dreny a tsy malala menatra ka zay mihitsy nohatra ny atezitra zay a ka niana mivady ko arana manaiky raha tsy andeha zany kna kiraharay aman-dreny zany dia anao didijadona de soroana amin'ny lapely lehilahy vo andeha za mba toetsanareo ry dada ary zay ve a mivelomina sy mibiazina de rehefa lehibe de soroana amin'ny lapely tsirarahako le ty zany fa ilahy tsy manaiky izay teniko a lasa lahy mivoaka ny tranoko hoeto ny vadilahy so de mba trop za mivavanaroa zany ry dada anenenareo nge vava ataonareo tsy vo amin'io e na ny alahy mandeha de tsy enjerany fahatezerako eto a de mbola sy tezitra koa dada aloha aza de atao an'izany loatra fa mba mijaly a lasa lahy mandeha fa lasa le tia tsy mila latsony tena ohatrany zako tsy ny an'izao tena tsy aneratsany amin'ireo mihitsy sanatria zany fa mba mangina aloha fa rehefa hoe ndana mandeha de ndana mandeha fa mampitabakaba olona petra aloha ny estoro zara nga manaja tena andao andeha oatra ny olona tsy manakamo koa ty ianao tena tsy zakako kosa zao zavatra ataonareo zao tena mariny lasa lahy mandeha tena tia tena loatrinareo e tia tena loatrinareo alao aloha andeha vetivety aloha andeha nikazany rehetra zany tsy midika hoe andeha de tonga de zay ny hevitro a fa mbola iveriny ao de lasa lahy mandeha any saby ny eritreritra indray tya tsy verina any amin'ny vadindria amin'izay ve ndry aza resahana amin'izany ntsony ary dada fa makaleo a fanambadiana mahandreraka aiza koa e zany tokantrano zany ene fiaviana e fa tsy hoe rehefa misy korotana dia nivoaka ny tokantrano na dia zany aza aiza koa dia olona ray trano daholo ny sakafo ray ny tena leoaka nefa nge ny fahitako ny vadindria mba olona tsotra ihany tsotra inona fa rehefa mihetsika izay koa lohany a tsy hitanao zao izy zareo efa mifamaly be efa mifanao tao be izy sy ny dadany efa ndroadroasy ny dada nge izy fa tsy mety hiala tao ndry ve zany roany sa hoe ndry mihitsy ny ala tao sady ndroana ny ala e ka iza le nandroaka le rafozandry ve sa le vadindry le dadaniko sy ndry zany no adalako inona moa ny alana ny dadany nandroaka fa tsy ny vadindry tsy hitanao marina ny zava-nisy ny ainana etao tokantrano fiafiana sabrina koa maninona ny anareo sy mama no rava fa inona moa ny idiran'izany amin'ny mamanareo inona e ody inona amin'ny masaka ary ho aizy ndry so fianatra kia so fianatra amin'ny ahoana tsy azoko ka ndrino ody aty amin'ny dada dia mba ody aty amin'ny dada koa ako fa lozinina aby ary reteneniny reto ankizy reto tena marina ve zany reo ny atako reo e dia efa nisaraka tamin'ny vadinao koa ianao zany ka tsy zakako ry dada le fiainanao a ko raha tsinonako sady boty mpiasa faniraka tsy fatako tsony amin'izay le raha ihany iny a za indray mibaikobaikony nefa izy angeny zanako e mandreraka be dia amin'izay le dadany tsy miteny hafa ihany ny aty aminao roko makamakaina ny zavatra tsy azoko aloha hatreto a fa nga moa zareo lasa niaraka indray nefa olona efa mifamely tontondro reny taoko voalasindry dia nylamina zay mifandehany tao za mihitsy zany ny tsy tiany ary saloko izay indray ny tsy haiko orakizy a dia moramora aminareo ireny eny milaza amin'izany zavatra izany nefa dia enatra amin'ny tany amamonina e ka ny lalanareo ray aman-dreny ihany nge ny lalanay e nisaraka nareo a dia mba misaraka koa zay mety aminareo ilay izy a mety aminay koa zanyko ny anay ane ka tsy fidy no ny sarahanay e fa ngany anay fidinao sy dady e raha mbola azo atao a
dia aleonareo entina miverina any amin'ny vadinareo dia ifampiresahana. Za aloha dada tsy hanao tsony amatin-draharaha jereny ho anay tapaka daholo ve ny tanako simba manasa lamba mandrehatra-trafo maninona mikosoka hitako taiza izay manao an'izany tsy izy azany tsony ako. Mandrosoe Fa inona ny ataonao aty? Mba moramora aloha ianao e. Salama ve dada? Salama tsara. Fa nareo any manakory? Salama ka. Fa ny tena tongavako aka nyreto vady aman-janako reto. Fa ianao zany ve avy niazakazaka tao ohatran'ny seposepotra ery? Ka tsy hita fa misy olana kely dia ireo izy ireo. Zany ho ny akiry Sabrina. Ndry angamba zany treno. Raha tsinonako. Moramora aloha nareo amin'ny rahavavy a. Olona lehibe any io mitototody tonga aty amintsika io e, ka mba asio ajany ihany. Za tsy handeha tsony. Tovy zany tsika roko. Fa inona mihitsy ny antony tsy andananao e, fa ngany isy fikasia tanana tany. Reraka ako, be loatra ny raharaha. Ze raha izy ity monsieur manana fa tsy naposiko ohatran'izao ny hafaran'izao fiarahan'izao. Dia ianao zany tsy mba mieritreritra ny hanao zavatra mihitsy eo amin'ny tokantranontsika. Ka le izy manimba tanana be ko. Eny e, tsy maninona fa zany diso nanambady olona mbola tsy vonona ao amin'ny fiainana marina. Aleo tsy miteny se hoe diso, fa zany tompony fahadisoana. Satria teto anatrehako izy tsy mba nandraina inona na inona mihitsy, tsy mba nanao zavatra zany izy. Zany ve? Dia izay le fiainana zatra mianta. Ka samy nanao ny tsy mety zany tsikako. Ny aho mantsy ny hitako fahadisoako nanambady olona araka ny teniko teo hoe tsy vonona ao amin'izany fiainana izany akory. Ka zao mba teniko ry seno rehefa ampitaona tsara ianao a, zany hoe tonga amin'ny fahamatorana dia miandry anao foana. Tsy efa dadabe hoe ianao amin'izany. Aiza kosa moa e. Dia ahoana zany ry Saby? Ny rahavavinao efa tsy mety mandeha? Ny ahy efa voalazako taminareo teo e. Za tsy hiverina amin'ny zavatra efa nalohako tsony. Misy zavatra tsaroko eto ry izay telo mianaka. Fony hanamerina ny vadiko. Miala tsiny amin'ny resaka an'izany. Fony hanamerina ny vadiko tamin'ny saraka taminy dia ohatr' izany mihitsy ny tenina valina. Tsy hiverina amin'ny fiainana efa nalohany hono izy. Zavatra mahagaga. Fa maninona ny lalana ny zoran'ny ray aman-dreny koa ny zoran'ny zanaka? Misaraka ny ray aman-dreny dia misaraka koa ny zanaka. Kay moa ianao ty koa moa efa ny saram-panambadiana. Ohatran'ny tsy tadidiko a. Fanga. Zany iny no efa mifampiresahana taminao fony avy napiditra resaka taty aminareo voalohany indrindra. Ka inona moa zany ny azoko tenenina rehefa tsy eto tsony reto ankizy reto? Kay le izy zany aretina mifindra ihany koa. Ka zay mantsy ny any no mahalasa ny eritreritro e. Raha ihany le fiainana. Engany mba tsy saram-panambadiana koa ny zafikelytsika. Ny fanambadiana za ty ravako zafikely a zafikely. Fitao a. Zay roa ara mety anao masera ho arinao. Marina mihitsika izany e.
inona reteo? Misafotofoto. Ireo namelona ny tantara Slofo, Lize, Mbola, Ery niaraka tamin'ny Aina, Saondra ary Simonety.